atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Indro tamy le tompo mahery eo antanany ny fanjakana sy ny fahefana ary ny voninahitra. Ankafaliagna ankaravoagna no entinay miarahabantsika jiaby fa nahatratra ity andro anio ity izay ankalazany ny fiangonana amin'ny fomba magnetriketriky ny nisehoan'ny tompo na epifania araka ny mazatratsika. Misy loahevitra izay mifagnentana amin'io fankalazana io dia ny hoe izao tontolo izao no irin'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany. Aloha dia dinintsika io loahevitra io amin'ny alalan'reto zavatra roa reto. Ny voalohany moa dia ny famakiana ny tenin'Andriamanitra izay sakafom-pagnahy aroson'ny fiangonana ho antsika isanandro isanandro ny amin'ny andro fety indrindra fa ny isaky ny alahady. Ary magnarakaraka dia ny toroteny sy fampianarana izay ataon'ny ray aman-drenintsika Monseigneur Benjamin Marc Caramarson archevêque izay alefa ho antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio Fagniry ke mbola agnasanantsika ihany koa agnaraka sy tandregny iniany ity amin'ny alalan'ny fandaharana. Ka ny vaky-teny masiny voalohany naroson'ny fiangonana ho antsika dia bokiny izay ampaminagny ao amin'ny toko faha 80 raisiny amin'ny andininy voalohany ke ajanogno amin'ny andininy faha 9. Miposaka eo aminao ny voninahitry ny tompo, mitsangana ke mamirapirata ry Jerosalema, fa miposaka ny fahazavanao ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny tompo. Indro ny hezigny fa manarona ny tany ary ny hezimpito manarona ny firenena, fa ny tompo kosa no miposaka eo aminao ary ny voninahy ny miseho eo aminao. Mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena ary ho eo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao ny mpanjaka. Atopazo manodidina ny masonao ke jereo izy rehetra mivory mankaty aminao, ny zanakao lahy tamy avy lavitra, ny zanakao vavy entigny antrotroana. Ahita izany ianao amin'izay ke ho miramirana, hibitaka sy ravoravo ny fonao, fa hivantagna aminao ny arenin'ny ranomasiny ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena. Ho rakotry ny angamena vava azavontany mba mindrameva avy agny Madiana sy Efai ianao, ny any Saba rehetra ho avy hitondra volamena sy emboka manitra ary hitory fideranany tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaragna ne Andriamanitra.
mafani Kristi itulvava mafani amalelu vivana itulvava mafani Kristi itulvava mafani amalelu Andemantinifa amarinalo Atulurina jina panapata Sinishana kanjina udimini Nifahaza mitsara na jarini Kanivuriti tutufyadanana Iyavona ivimina mitili Limahanta sinyuru timenili Libamurita kusufungurana Wakahanja nifana pahani Kautuni maswadra mambulana Dehana hakana ndoni filuna Siniwura na talifaluna ka Aminando lemuni nirarini Alimanda pafatini vulala Via isifane pahalemala Lavurali sifenu tanteraka Panzakare etani andefana Eanuka hanefani etani Tulizani nyavanya tsinanana Eanatuna nuluta asina Alekula ya wanachehani Nipanzaka zimisha vakavaka Wavirafirene nishatukuni Waiya kifatena panupuni Emisara nema wanja manija Sana kama mitunja vyaganana Famanzaka mina ya pityavana Mana marina na ndifanalini Mafani Kristi itulvava mafani amalelu vivana itulvava mafani Kristi itulvava mafani amalelu Vaky teny masiny faharoa taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy ao amin'ny toko fahatelo raisiny amin'ny andininy faharoa hoe ke faranagna amin'ny andininy fahaenigny tonga iray lova sy iray tegna ary miombogno amin'ny fampanantenagna amin'ny jody ny jentily ry kristianina havana aoka horenareo ny fagnambaragna ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo izany hoe ny fagnambaragna nampahafantatra ahy ny zava-miafigny izay tsy mbola nampahafantarigny ny zanak'olona tamin'ny taranaka tagny aloha toy ny nagnambaragna azy ankehitriny tamin'ny apôstôly ny masigny sy ny mpaminagniny ao amin'ny fagnahy masigny de izao ny jentily de tonga iray lova sy iray tegna ary mpiombogno ny fampanantenagna amin'ny jody ao amin'ny Kristy Jesoa noho ny ninoany ny evanjely izany ary ny tenin'ny tompo isaoragna ny Andriamanitra Alleluia, yeah, kinortu mavelu. Alleluia, yeah, kinortu mavelu. Evanjely masigny nosoratany masindahy Matio ao amin'ny toko faharoa raisiny amin'ny andininy voalohany
kiajanogno amin'ny andininy 20. Tonga avy agny Antsinanagna izahay mba hitsoka ny mpanjaka. Rehefa teraka tao Betlehema agny Jodea i Jesua tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, de indreo nisy maja avy tagny Antsinanagna tonga tany Jerusalema nanao hoe eza ilay mpanjakan'ny Jody vao teraka. Fa efa nahitany kintany tagny Antsinanagna izahay ke nankaty mba hitsoka azy. Raha nare zany Heroda mpanjaka dia tetra izy mba amin'ny Jerusalema rehetra, ke namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalana tamin'ny vahoaka izy ary nagnontany azy hoe eza no haterahan'ny Kristy. Ary hoy ireo taminy, ao Betlehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminagny. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy ianao no kely indrindra amin'ny renivohitry Joda, fa avy ao aminao no ivoahan'ilay mpanjaka izay ifehy any Israely oloko. Dia nalainy Heroda mangingina ny majy, ke no adadiny fatratra ny andro nisehoan'ny kintana taminy. Ary nagniraka azy ho any Betlehema izy nanao hoe andeha ka fotopotory tsara ny amin'ilay zaza, ary rehefa hitanareo dia ilazao aho mba andehanako agny koa itsoka azy. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kintana hitany tagny Antsinanagna, fa ny aloha azy ambarapijano ny teo ambonin'izay nitoeran'ny zaza. Faly de faly izy no nahitany kintana, ary rehefa tafiditra tao an-tragno izy dia nahitany zazakely sy Maria reniny, ke niankoho ka nitsoka azy. Ary no nefa nisokafany ny fitoeran-drakiny, de nanolotra fanatitra ho azy izy, dia volamena sy embokamanitra ary mira. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina agny amin'ny Heroda, dia lalan-kafa no nalehany nody ho agny amin'ny fonenany. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina hafana, mbola ao anatin'ny vanim-potoanany Noely isika, zany hoe Andriamanitra eo anivontsika Emmanuel, ary izay indrindra no azo ampifandraisina amin'ny teny faneva manentana an'izao taom-pikatroana zao mitoetra ao amin'ny Jesoa, ary izay toeran'ny Jesoa ny mamokatra be. Ary dia izay no ankalazaitsika ary amin'izao ny fetin'ny Epifania, izany hoe nisehon'ny Tompo amin'ny firenena rehetra. No tiany Andriamanitra tokoa dia ny avovonjy ny olon-drehetra. Izao tontolo izao tokoa no irian'Andriamanitra ho olo raika aminy, ho fianakaviana aminy, ho eglizy olona velona aminy, ho even'Andriamanitra izao rehetra izao, zany hoe ho isy an'Andriamanitra, fa zay misy an'Andriamanitra sy zay mandray an'Andriamanitra tokoa no mahazo ny famonjena. Ary zay famonjena ho an'ny fireneny rehetra zay no ankalazain'ny Eglizy ary amin'izao fetiny Epifania izao. Ka ireo vakiteny masina arosiny Eglizy amintsika dia manambara an'izay famonjena ho an'ny olombelona rehetra izay. Ary io no antitraiteriny vakiteny faharoa ao amin'ity alahadiny Epifania ity. Ary izay raha teo moa ny fotom-pampianarana ny konsily Vatikanina faharoa, natao ho an'ny olombelona rehetra tokoa ny famonjena. Ary izay ny vocation, raha nahary isika olombelona tokoa Andriamanitra dia nahary isika hitovy endrika aminy, ka ny vocation sika dia mba ho masina, zany hoe miombona amin'Andriamanitra. Zay no averimberisika matetika ny fahamasinana dia ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ary dia zay no banjintsika amin'izao Epifania izao. Ary
raha mijery ny tantara arsika tantaran'ireo mazy satria azo lazaina moa fa tantarasika olombelona ireo mazy ireo avy anasinanina avy amin'ny firenena lavitra zany ary firenena sy hoe lavitra amin'ny toerana fotsiny fa lavitra amin'ny finoana amin'ny fiainana an'izay hoe finoana izay satria azo lazaina fa mpanompo sampy ireo zay anankiray azo lazaina ihany koa fa ireo manam-pahaizana zay sy manaikinaiky foana ireo azo lazaina ihany koa fa ireo zay sy manam-pinoana misy de mandeha ho azy eo amin'ny fiainana ireo no azo lazaina zany ny tandindona famantaran'ireo mazy anankitelo ka ireo mazy ireo kosa nefa de naniry ho sambatra naniry ahita an'Andriamanitra naniry ahalala an'izay Andriamanitra izay ary de izay tokoa no zava-misy ankehitriny isika siraikiraiky avy no ambaran'ireo mazy ireo ka inona ry nataony dia nakany Jerosalema izy zany hoe ny renivohitra tamin'izay fotoana izay ka nanontany any mpanjaka tao Jerosalema dia taitra moa ny mpanjaka satria taitra Heroda satria sy azo ny eritreretana noho ny avinavina noho ny fialonana noho ny fitiavatena dia rakotra ny masom-panahany Heroda rakotra ny sofi-pinoany Heroda rakotra ny fo feno fitiavana tokony ho ananany Heroda rakotra zay fo pitiavana izay rakotra ka sy nahita ny marina tokoa hoy ny eveka no mahaolona afaka asika ary dia manana modely isika hoy ny eveka dia i Lucien Boutvasoa ka raha nikasaka ny marina tokoa ary ireto mazy reto ka nandeha tany Jerusalema lay hoe fantatrasika naverimberitsika tamin'ny asika nandalina ny fiavian'ny tompo i Jerusalema tanàna ny fiadanana tanàna masina de tany izy ireo nanontany dia ahafantatrasika ny valiteny ka Andriamanitra nefa dia sy mamela asika raha manao ny asan'Andriamanitra asika Andriamanitra nanao ny asa asika nanao ny asan'Andriamanitra reto mazy reto ka inona ary fa nitaritiny ny kintana izy ary sy izy io kintana io fa lay fanan'Andriamanitra ka nahita any Jesoa izy ireo ka feno hafaliana rehefa nitaritin'izay kintana zay raha izay koa isika ry kristianina havana hoy isika teo Jesoa io kintana io raha mitoetra ao amin'ny Jesoa sika ary toeran'i Jesoa dia amokatra ny fiainansika ary amokatra feno hafaliana isika feno fiadanana dia izay tokoa no niseho tamin'ny reto mazy reto namokatra ny fiainan'izy ireo satria nahita any Jesoa izy ireo nitoetra tao amin'ny Jesoa izy karakaraky nitoeransika amin'ny Jesoa no apamokatra ny fiainansika ary azahoasika hafaliana izany no hafaliana nanenika ny reto mazy reto ka izay koa rehefa tena miombona amin'Andriamanitra isika dia hitasika ny toetra nataon'ireo mazy ny saoka azy ary nafoy izay tokoa ny ahafantarana ry kristianina havana fa mitoetra ao amin'ny Jesoa isika ary mamokatra ny fiainansika ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro dia isika mahafoy ny fahafoizana ny tena sarobidy amintsika no ahafantarana fa mitoetra ao amin'ny Andriamanitra isika ka arakaraky n'izay fahafoizana izay ny toerasika ao amin'ny Jesoa ary dia ampamokatra ny fiainansika rehefa mahafoy isika ka izay indrindra aoka ary sika amin'ny zao fanorenana ny ve zao eglizy olona velona zao aoka isika ahafoy fotoana ilay fotoana sarobidy zay mety manelingelina asika ahafoy ny arenasika zay tena sarobidy amintsika tahaka ny reto mazy reto ny volamena ny emboka masina ny zavatra sarobidy tamin'izy ireo no
nafoiny amin'izy ireo ny mira, ny volamena, ny emikamanitra araky ny lazain'ny mpandinika ny soratra masina dia misy dikany manokana ireo ary te hatandindony ny asaribidiny fanomezana atao sika amin'Andriamanitra ka izay indrindra oka isika afoy amin'ireo manodidina antsika ka te hitoetra ao amin'Andriamanitra isika ary indrindra raha mahafoy amin'Andriamanitra isika, Andriamanitra izay anasoa asika tahaka nanasoavany an'ireto mazy reto de nody ireo mady sy nandalo tany Jerosalema izay koa ry kristianina havana aoka sika sy hovarim-barina ny rendrarendra ka rehefa mivavaka de efa mivavaka tokoa ka aza miverimberiny ny dalana isony ka ingany amin'izao taona vaovao zao efa miroso amin'ny tena fivavahana eo anivon'ny fianakaviantsika ka oka iroso amin'izany tokoa ka ho fianakavian'Andriamanitra tokoa isika ka tahaka ny voalaza ny bokin'i Isaia mpaminany hiposaka eo amin'ny fianakaviantsika tsirairay avy ny voninahitr'Andriamanitra ka hitantana ny fiainantsika manontolo amakivaky nyty taona vaovao ty araky ny voalazany masinday Paoly ao amin'ny kristianina ho fianakaviana iray isika ka tsy misy sony ny zody sy misy sony ny gentily fa iray lova, iray fiombonana, iray fianakaviana amin'Andriamanitra isika satria mino an'i Jesoa ka araky ny voalaza teo ho tahaka an'ireo mazy isika ka afoy ny zay sarobidy indrindra amintsika ry Jesoa Tompo tsy olombisy no antsoinao anatinanao fa ny firenena rehetra eto ambany masoandro ary dia solotenanay ireo mazy fahiny sambatra ary zahay ankehitriny fa mba malalanao ka ampio ary zahay afoy ny tena sarobidy aminay ka mba ahay ampamokatra ny asa ataonay koa izahay ka amin'izay hitoetra ao aminao tokoa izahay enao ny kintana manala ny eziny ty fiainanay ity manala ny aizin'ny zava-misy eo amin'nivon'ny fianakaviana izay mampiorikoditra anay matetika enao ny kintana manilo ny fiainanay andavanandro ka engane izahay andray mandrakariva ny fahazavana ka enao hitantana sy hitondranay akany amin'ny tena fiainana feno sambarana ka hatonganay ho eglizy olo velona eo amin'ny fiainana andavanandro aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray
olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.